Tampilamina sy havanana antoky ny fahombiaza. Tanteraka teto Vatomary tokoa io teny manentana tsingertaona fahatelo amin'ny dimampolo nazahoantsika malagasy ny fahaleovantena pirenena io. Tsy ambaka ny fahatra maro manerana ny nosy mantsy ny distrika ny Vatomary fanankalaza izany Tampilamina sy tampitiavana tokoa. Tsy nisy teto ny kabary fanimbiasa fa ny firedonana ny fanevam-pirenena sy fisafony ny andiatafika ary fizarana ireo maro-boninahitra ho an'irena vita be tamin'ny firenena ny santarana ny fety. Ka telo mianaday nahazo ny officier de l'ordre national, telo ihany koa nahazo ny chevalier de l'ordre national, ray kosa nahazo ny chevalier de l'ordre du mérite ary telo mianaday nahazo ny ordre de combattant nationaliste. Taorina ny lanonana teto amin'ny Kazany distrika dia niaran-tany zotra ny rehetra namonjy ny arabe manoloana ny bazarbe toerana nanatanterahana ny matso. Ny lehibe ny distrika Madame Bevaza Marianika moa no nitarika ny lanonana rehetra. Ty matso lehibe ity kosa izay ivo ny fankalazana tena nisongadina nampisehoany avy amin'ny gendarmerie-pirenena, fandrarana ny fonja, ny sapeur-pompier, ireo mpiatatra nainy, ny fikambanana samihafa sy ny mpianatra avy amin'ny sehatra miankina tsy miankina ary ireo mpanao fanatanjahantena sy ny hafa tsy voatanisa. Ka ny sous-lieutenant Boda Alexandra no nitarika izany. Tonga hananome voninahitra ity fotoan-dehibe ity moa teto ireo olo manan-kaja maro sivily sy miaramila, ny mpikambana ny kongresy ny Tete Samita veto Vatomandry, Sabotsy Clark sy ny ben'ny tanàna commune Ambonivohitra Vatomandry, Razafy Nandrasana Roland.